Engane tian'ny olona isika fomba ireny olona ngavo amin'ny avin'olona. Dibolava anaty fotaka tongotra nytokatsytanana andramotra fa mba manana Tena aminareo zany ny mpampianatra ato ny ankizy moa voitinay aminareo aveo sy ahoana moa fandehanay tao am-pianarana zay mba hainareo kely. Donc aina zany izy no directrice d'école sady mampianatra ny bénétisation. Zay hoe mampianatra ny zaza mba mamoaka son kely ihany zany na tsy maheno fa mba hoe mahavita miteny kely. Dia madame Nour c'est karakara ny classe 10e masozinho. Izy io moa mareniny fa tsy mona fa efa kely izy mahay mamoaka teny ireny fa izy mareniny. Dia izy zany mampianatra rehefa miditra aty moa ny ankizy tsy mahay resaka fiarana. Dia donc izy zany voalohany mampianatra an'ireo zazy ireo hoe ahoana fanaovana anazy sy taranazy. Elle s'appelle Fiti aussi. Mais là, donc ici c'est la 11e et la 10e, donc avec les enfants. Et de l'autre côté, nous avons la... Donc les années quand même. Il fallait B, donc on leur apprend la couture, l'informatique, la cuisine. Comme ça ils peuvent, parce que ça ils peuvent trouver un métier quoi, devenir cuisinier ou des choses comme ça, c'est pas un problème pour eux. Voilà. Donc voilà. Mikarakara an'izay ankizy sy efa lehibe taona nefa tsy ny sainy zany tsy afaka mivoatra intsony dia ampianarinay zay manao informatique dia manjaitra dia manao lakozia dia mba ahitany asa zany rehefa lehibe satria sady efa mahay manoratra zareo efa mahay mamaky fa zareo zany tsy afaka miakatra klasy 6e tsy afaka makany amin'ny lycée intsony zany zareo. Zay karakarainy zareo zay mahatonga zareo hoe rehetra zazy rehetra zany zay mahatonga anazy hoe classe technique efa tsonay anazy. Dia rehefa avy atao amin'ny classe technique ve ianareo ihany ve no mikaroka asa ho an'asa hoe zareo no mikaroka amin'ny tenany manokana? Ny ataonay aloha ataonay zay tena hoe mahay tsara zareo dia manampy anazy zay mitady asa hoe manampy anazy mitady asa hoe mba asa hoe mba tsara zany ho an'ny zareo mba afaka iainany tsara izy. Ny nataonay aloha voalohany le olona nalainay zany nampianatra amin'ilay classe technique ty nataonay hoe olona ohatran'ny zareo donc sady tsy mareny iny dia amin'izay afaka hitan'ny zareo hoe misy azo hitanana amin'ny fiainana. Dia le mpampianatra zany no nampianarinay aloha nananofana manokana amin'ny resaka fanjairana sy fanaovana informatique dia izy avy eo no mampianatra ny zareo. Donc efa zavatra efa hainy zany le izy tonga nampianatra azy. Dia le mpanao lakozia tena olona mpanao lakozia avy any ivelany no antsoina manao azy.
reny azaza misy handicap dia izay nahatonga anay mikarakara le mona marenina mahatonga anay hoe gamany hoe tsy tena mbola malaza satria kelikely le capacité 35 enfants ihany no dimy amby telopolo ihany ny ankizy afaka raisinay ato amin'ity fianarana ity dia rehefa me lehibe moa ho ampianay ihany fa ny anay zany a ny ankizy tsy mandoa écolage zany fa raisinay dia omenay sakafo maraina atoandro zay vao ampodinay dia olona ankizy folo zany matora aty aminay zany a zay alavy toerana na hoe tsisy ipetrahany misy ankizy ato a tsisy ipetrahany fa any an-dalana izy mipetraka nefa efa mona dia reny zany tena raisinay eto foana membre amin'ny fikambanana dia ny orinasa na namana manampy ohatran'ny zao zany tonga aty zany ny association fity no mitondra an'le izy fa tsy manana activité hafa zay fa tena resaka sosialy izy. Ankizy firy zay nefa karakaraina teto nandritra ny fiforoana? Izy zany a mijanona 7e zany zay izy tsy manao 6e fa mijanona 7e dia zao efa ankizy roa amby roapolo ny mivoaka teto afaka CEPU daholo zareo. Nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao toko fa misy ray aman-dreny a hoe tena sahirana tsy mahavita na hoe tsy afaka mandefa an'ilay zaza dia alefana ihany izy zany a mijanona amin'ny teknika zay mahatonga ilay teknika be ankizy be. Fito a? Zay moa zany efa tsy tsisy fihinanareo intsony fa dia efa ao amin'ny association fity. Fasy miaraba ny rehetrarehetra. Amin'ny toam-pianarana vaovao 5 sy 20 sy 20 dia nosafidianay manokana isan'ny nosafidianay manokana ny toeram-pampianarana toy itony. Dia mitondra zahay zany a fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy beazy na skolokoloneto. Dia ny ankizy tsirairay avy dia samy manana ny maha-izy azy na toy ino na toy ino toy batany tsirairay ary mendrika avokoa. Dia saka manokana ny mpanabe koa zahay manana fitiavana lehibe, manana fandavan-tena mikolokolo ny zaza madinika toy izao. Fa misy tananaza azo asoloko ny vatako afako milaza fa hanao ny fitiavako. C'est le 9e. C'est Isa le 9e.
Patatsiarupana Pahatsarofana ho anareo izahay misaotra Pianarana vaovao ty 15 de 16 dia nisafidiana manokana ny sekoly mitaiza ny ankizy, mikarakara ny ankizy, manabe ny ankizy amin'ny école spécialisée zany. Dia nisafidianay taty noho ny fahitanay ny faharisiana, ny fahasotoana, dia tonga izahay mitondra fitaovam-pianarana izay efa nomen'ny mpiandraikitra mialoha hoe ohatra karazana ohatr'izao avy no ilain'ny sekoly tsirairay avy. Manitety inona avy natolotra dia misafiry ho ampianatra firy. Arak'izay zany dia fitaovam-pianarana voatokana daholo ny fitaovam-pianarana natelinay androany, natolotra androany, izay efa nomen'ny tompon'andraikitra mialoha. Nisa eo amin'ny 3 amby 30 eo zany ny fitambarany. Afaka tenenay tsy voalohany ny association fihetsiny tonga taty aminay nanampy anay fa efa maro be ilay izy sady tamin'ny voalohany tamin'ny Noël partage efa nitondra an'ireo ankizy ireo zareo nandeha tany parc d'attraction nifaly ary ny ankizy nanao an'ilay izy ary mbola tonga izy androany mitondra resaka kit scolaire tsy nahisorana zany ny association fihety sy ny filohany amin'ny générosité ary maniera anazy avahandro dia ohatran'ny fiteny moa izay rahanay rehetrarehetra misy atao no elevelam-bola. Efa misy teny mazava avoaka dia mahay teny izy. Manahoana zao fifandraisany aminareo mpiara-monina aminy sy ny manodidina? Eo fiarahamonina zany ireo fiarahamonina misy anay dia mahifandray amin'ny ankizy rehetrarehetra eo an-tanànanay izy. Nefa tsy ahivana ihany koa indraindray misy ny fanambaniana ataony manodidina sasany zany. Ohatra hoe raha hitany eny an-dalana zao ilay zaza ny zavatra tena mampalahelo dia misy manany ihany hoe le monty dia izay zao dia efa makarary fo anao dia indraindray efa ila lasa hoe ianao ila hiady aman'olona mihitsy indraindray raha tsy matsindry fo. Nareo ohatrany zany mahay le baikomonina mahazo mifampiresaka amin'ny any zany izay misy azo misy tsy azo fa raha misy teny tsy azonao zany
dia tena tezitra be izy raha ohatra hoe misy resaka resahany aminao ka tsy azonao ilay resaka dia tena tezitra izy